Misy ny famboleka izay tanterahany atoko politika GFFM mety amin'ny faritra izay adidinao, inona ny azo ambara mahakasika azy? Voalohany teny zany dia misaotra anareo ao amin'ny GFFM zahay eto amin'ny commune Tsefa amin'ny safidiananareo ny commune Tsefa anaovana fambolekazo amin'ny taona 2024 ity. Fatatsika moa fa ny hazo dia tena sarobidy tokoa satria miaro ny tontolo iainana izy io manome rivotra madio ihany koa ary lova avelantsika ho an'ny taranaka faramandiny. Izany zany tombontsoa izay hoentin'ireto hazo reto ambolentsika ho an'ity commune ity. Inona zany tena hoe andradainareo anatin'izao fambolekazo? Amin'izao fambolekazo zao dia hoe tena hoe fiarovana ny tontolo iainana zany dia fampandrosoana ihany koa ny tanàna ny fambolekazo satria ao ny rivotra madio izay lafo vidy tokoa fa aty aminay zany no fisian'ny hazo fitondrantsika hazo be dia aty dia tena mihatsara hatrany ny rivotra iainana. Ho anareo ny commune kosa manahoana ny fiarovana izay hoe hazo? Fiarovana ny hazo dia tsy maintsy tenenina aloha zany ny mpiaramonina amin'ny biby fiompy mba tsy ho eny dia fampifehy zany ny olona tsirairay avy satria sarobidy loatra ny hazo amin'izao fotoana izao dia fampifehy zany dia aoka mba tsy alefa eny an-tamboho ny biby fiompy aoka sika samy hiaro ny hazo tsy hongotrongotana izy ireny ary indrindra ny fihavana sy ny fikarakarana ireny hazo ireny. Ny antso raha ataonao ho an'ny mponina tsy hafa indrindra ho an'ny malagasy rehetra amin'izao fambolekazo? Dia manentana sy miantso zany ny olona rehetra tsirairay avy eny manomboka hatramin'ny ankizy kely mpianatra zany hatramin'ny olon-dehibe mba samy kazy ny hazo satria dia kajy ny tontolo iainantsika amin'izany fikajitsika ny hazo zany.
aprentsika aloha le ana mba hifantatra satria efa nentin'ny tomobily izy tia dia mitsakotsana mba tsy hiparitaka zany lay tany ao anatin'ilay dia reo fantatsika izy dia raisitsika le lame dia mbatsika mba tsy hiparitaka zany any reo avovakitsika dia apitsakitsika moramora eo akaikiny lavaka raisitsika ny angady eo ampovoan'ny tany ray centimetatra tany misy olobe tsy mialy zaza Andriamanitra io eo avao manitsy sy miaraka amintsika mifankatiava rolahy Mitsangane avelona izy Jesosy salany tegna mahery Zanarina e tompony ere Fanany fasagny tsy natazonazy Mitsangane avelona izy Izy minoazy Iakatra wanendanitse Nyamanitsay Jesus mendrika udereng irmame Lua vinaye atapun luha Aizla ize Jesus mendrika udereng irbaba Jesus mendrika udereng irmame Lua vinaye atapun luha Aizla ize Zeminuaze Iakatawan nandanize Nyamanitsay Nanarane 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 Smat favela lezenakan diamante Tanakabanon diamante Simat favela lezenakan diamante Tanakabanon diamante Aminay fototany nama dia eto hoe zava-dehibe tokoa izy satria fanatsarana aloha ny tontolo iainana ary koa mba
ho zavatra maniry maintso ato amin'ity faritry sekoly ity dia isaoranay zany ho an'ny toko GCFM vita avy amin'ny pasteur Manuel izay nanokana ny fokotaninay ambolena ny zanjanakasy. Zareo ilaina ho anareo zao tena marina aloha dia zava-dehibe ho anay izy ary ilaina mihitsy satria na dia amin'ilay fotoana mahasahirana ny sekoly aza dia mety hivadika vola nampina ny sekoly amin'ny fasana sekoly izy na fotoana zanakazany avy na koa hoe manatsara ilay tontolo iainana amin'ny resaka hoe fahasombany tanety sy tsara be. Ina zany tena andrandrainareo tena marina zany dia le hoe misy zavatra anankiray mitsangana ho fananan'ny sekoly ary zay misy manametrana anazy hoe aloha ito amin'ny tany sekoly izy satria ny sekoly zany dia fananam-bahoaka tsara mihitsy mba misy zavatra anankiray mijoro ataon'ny olona anankiray na fitiavana anankiray mba ho tantara mipetraka eto amin'ny fokotany izy anankiray. Manao kosa ny fiarovana sy ny fanaran'olombelona zany. Hatreto aloha zay rehetrarehetra nanao ezaka ho fanampianao ny resaka fambolekalo dia izay fokotany ny andraikitra ny fanaraha-maso anazy sy ny fokodrakodrana azy hatreto dia tsisy sahy simbasimba hatramizao tsisy simba misy zany zay zavatra nataon'ny olona tetỳ amin'izany hoe avoara-maso ara-dalàna. Ankoatran'izao fambolekalo zao inona zany tena olana atrehanareo dia fokotany tsy efa ety ny olana aloha dia hitovizana angambany izy dia resaka le hoe fahasarotan'ny fiainana iny zavatra iainana resan'rehetrarehetra iny dia ao koa ny resaka hoe fandriam-pahalemana zany na dia atao hoe akaiky ny fondra zay dia matetika misy foana ny fanampiana na ilay tetỳ aminay na avatasan'olona moa zany nefa na izany ara dia tsy kibo le olona fa mba miezaka ihany ny olona amin'ny resaka hoe andro nasy-pokon'olona mitavana amin'ny alina dia lamindamina izy tato ato. Amin'izay lafa fandriam-pahalemana zay inona tena hoe mitrangy aty zany? Matetika aloha dia resaka hoe ala-bosona kindringa zany miseho fa tato zay dia resaka hoe tonga dia fanafiana mihitsy zany miseho dia lasa kibokibo le vahoaka amin'le resaka fiainana andavanandro satria le vahoaka miatrika an'le fiainana nefany zay rehetra mba miariny dia tongavany zareo matanjaka le dia kibokibo le vahoaka kanefa zany aza misy ihany ny fanampian'ny zareo avy mety hoe mifonja sy ny zandava miara-miasa aminay dia mba nilamindamy izy tato ato. Nanolona zay nasosokevitra zany na hoe antso ataonao amin'ny fitondram-panjakana mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana zay setrainareo? Ho anay aloha dia fangatahana angambany dia hoe fijerevana akaiky misy le fiainam-bahoaka madinika indrindra ny ambanivohitra satria le ambanivohitra zany raha ny tataliana dia ao amin'ny valopolo na sivifolo isan-jato amponina ny efa atao hoe miaina amin'ny fahaseranana mihitsy amin'izao fotoana izao dia ny zavatra angatahana zany dia mba sinona atao hoe fijerevana akaiky amin'ny resaka fandriam-pahalemana ety ambanivohitra. Ao koa ny atao hoe fitsinjovana koa ny fiainan'ireo talosaha amin'ny resaka fambolena, kompina, isan-karazany zany eo ny tena fiveloman'ny olona nefany tato ato zao ny seho le resaka toetrandro isan-karazany dia be ny politika amin'ny fambolena ohatra zany amin'le toetrandro dia ireny koa zany mba tiany angatahana amin'ny fitondram-panjakana hoe isina mba fanampiana fanohanana an'ireny olona tratrika ny loza voajanahary ohatran'ireny zany. Ny zavatra natao androany zany dia asa fambolekazo fotoanany moa zao ary zany asa fambolekazo zany dia natao ho an'ny olom-pirenena rehetra dia izay mihitsy no mahatonga anay hoe izay le anaovana azy. Dia asiry no natao arivo fototra zany ny zanakazo volena teto akasia dimanjato dia kininina eucalyptus dimanjato. Inona tena tanjona nanaovana reo? Tanjona moa zany dia araka ny lazaiko hoe maha olom-pirenena dia fandraisana anjara maha olom-pirenena dia manao asa ho an'ny firenena dia isan'ny asa ho an'ny firenena ny asa fambolekazo fiarovana ny tontolo iainana fanatsarana ny tontolo manodidina dia eo ihany koa antoko GFFM nay dia miezaka ihany koa ny antoko GFFM mandray anjara amin'izany asa izany fa tsy hoe akory rehefa antoko politika dia fifidianana ihany. Ankoatra ny fambolekazo inona ny zavatra
raha ny GFFM Analamanga manokana tao anatin'izay fotoana ela be zay moa efa 5 taona teo moa zany ny GFFM nisy dia somary natoritory ny antoko GFFM fa manomboka zao zany izy dia efa hanomboka hiasa amin'izay ka asa voalohany tao anatin'izay 5 taona zay nga raha hoe asa goavana ty asa fambolekazo aloha ty manaraka ve asoary ny manaraka aloha zany dia rahantsika malala ny 2018 misy fotoam-pifidianana maromaro dia any amin'ny fifidianana kokoa ngamba no iopanan'ny asa amin'izao ho anareo niveau national mitondra indro an'izay GFFM araka ny mazava be le fiteninao Analamanga no tena organisateur an'izy ity zany tena hetsika ny Analamanga régional Analamanga mihitsy zany izy ity miaraka amin'ny communal zay mandrafitra azy fa tantsoroka no ataon'ny bureau national zany satria tsy afaka hoe hiangatra ny bureau national fa izy moa eto akaiky volany fenoarina Analamanga sy ny bureau national eto samy eto Antananarivo daholo dia tsy afaka nialangalana amin'izany zany hoe rahaviravitanana amin'izany ny bureau national fa dia fanotriny hatrany amin'ny fanomboana rehefa nampitainy taminay le izy dia nandray andraikitra an'izay. Inona ny tena tanjonareo zany amin'le fiarahana mamboly azo le izy ty zany dia karazana atao hoe mialatsiny amin'le teny baky hoe opportunité zay zava misy hetsika misy matsy hetsika zay tokony atao mandrakariva ohatra hoe fampahafantarana an'le antoko ohatra le antoko GFFM hetsika artistique hetsika culturale hetsika sociale hetsika sportif fa ty zany hetsika anankiray social zany ty satria mifiasika ny ny tontolo iainana le izy dia ny tanjona zany dia ny hoe fampahafantarana le antoko aloha voalohany indrindra amin'ny ankapobeny fa fampahafantarana ny candidat zay atotry ny antoko amin'izao fotoam-pifidianana zao ihany koa. Mahakasika zay fifidianana zay andray anjara amin'ny fifidianana misy rehetra ve ny antoko GFFM sa dia hoe le hianona amin'le hoe pasteur Maïolina mirotsaka dia izy zay ny tena fitoranareo mazava ho azy andray anjara zay resaka ny rafitra rehetrarehetra zay apetraka eo na hatrany amin'ny mairie ka hatrany amin'ny filoham-pirenena zany ny député dia miezaka foana zany ny GFFM zao ametraka olona amin'izay rehefa manomana an'izay